Akoatran'iny fifaninanana minimisimo dia mikarakara tombola ihany koa ny vondrona matv ka hoarantsika ihany koa ny fanampanazavana mikasika izay. Bonsoir daholo. Tongeto moa zany tenako ampafantatra anareo an'le jeu tombola izay karakara matv manomboka ny 28 novembre ka hatramin'ny 28 janvier. Ohatr'izao mifizotra ny lalao mandefa SMS amin'ny numéro 032 32 007 69 dia izay mandefa SMS betsaka indrindra no mahazo loka. Isan-kerinandro marihana fa misy loka zaraina foana fa ny tena goavana dia le bietana moristana. Ho fanomezana fahafapoantsika koa dia nasiana koa ao anatin'ny gazety malaza ka izay mandefa tapakila betsaka indrindra no mahazo loka. Dia ohatran'izay ihany koa moa izay mandefa betsaka indrindra mahazo isan-kerinandro. Dia izay mandefa le fitambaran'ny amin'izay zany rehefa avy eo no mahazo an'le bietana moristana. Marihana fa ato anatin'ny vaovao no ahitantsika le fanontaniana izay valiana amin'le SMS alefa. Dia manentana antsika rehetrarehetra ary andray anjara amin'le kilalao. Tapitratretindray ny fampahalalam-boantsika teto amin'ny fahitalavitra matv ripijery aljaina tamin'ity alina ity. Saorantsika tany tokantrano tany naritra nijery hatramin'ny farany. Mamy fotoananao ny sampana fampahalalam-baovao ny fahitalavitra matv ho amin'ny rahampitso indray. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.